Efa vita kosa ny lamina rehetra amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa ao Antsirabe ao izay arahantsika amin'ny fanjakana Marokanina. Nidina ifotony tany Antsirabe ny mpanjakan'ny Maroka Mohamed Sisi izay mandalo eto amintsika ao anatin'ity fiaonam-be ny firenena mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay ity, nijery ny fomba anatanterahana ireo asa rehetra ireo. Amin'ny taonao avy io dia efa nomboka ny fananganana ilay hopitaly lehibe ho an'ny reny sy ny zaza ary ilay trano fanofanana lehibe avy amin'ny mpanjakan'ny Maroka izay ahorona any Antsirabe. Tonga taty an-toerana mihitsy nanamarika izany ny mpanjakan'ny Maroka Mohamed Fayen niaraka tamin'ny filoham-pirenena Erard Mampianina. Raha mikasika ilay trano fanofanana dia ivelatra eo amin'ny velatany 5 hektara eo izy io. Toeram-pifanana afaka mandray olona harivo ka ny 200 amin'ireo dia klasy mandry. Ahitana fanofanana amin'ny lafiny maro, ao ny fanofanana momba ny fizahan-tany, ny fambolena, ny fanofanana momba ny tao-trano. Iray taona sy tapany eo moa no anatanterahana ny asa rehetra momba ity toeram-pifanana ity. Raha ny momba ilay hopitaly andreny sy zaza kosa indray dia ahitana fitsaboana sy moderna. Raha ny fanazavana dia eo amin'ny roa taona eo no anatanterahana ny fanamboarana. Nisy ny olana teo aloha raha momba ny tany izay ananganana ireto fotodrafitrasa ireto, fa taorian'ny fampiresana rehetra dia niravina ny olana. Tonga maro tena toerana ny mponina teo Antsirabe, nitsena sy nanotra ny mpanjaka Mohamed Fayen niaraka tamin'ny filoham-pirenena Erard Mampianina.